Aleloia, miderany Jehova ary fanahyko. Hiderany Jehova aho raha mbola miaina koa. Eny, ankalaza n'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza matoky ny lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy. Miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny tany izy. Ary amin'izay indrindra no hahafoany ny fikasany. Sambatra izay manana n'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy, sady manantena an Jehova Andriamaniny izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, izay manome rariny ho an'ny ampahoriana, izay manome hanina ho an'ny noana. Jehova mamaha ny mpifatotra, Jehova mampahiratra ny jamba, Jehova mampitraka ny mitanondrika, Jehova tia ny marina, Jehova miaro ny vahiny ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondra teny, fa mamadika ny lalany ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehova, hatramin'ny taranaka faramandiby Andriamanitra ao ry Ziony. Aleloia. Aripetraka tsika. Faly miarabantsika rehetra indray amintsikitsiky tanteraka, tsy misy ankanavaka na iza tonga eto an-tranon'Andriamanitra amin'izao sabata mahafinaritra izao. Sabata voatokana androany, efa fantatritsika rehetra ho anareo izay any tokantrano manaraka mivantana izao fandarana fivavahana izao, fotoam-pivavahana izao, dia faly miarabanareo koa zahay na amin'ny Zoom na amin'ny YouTube. Fotoana manokana ho za androany satria fotoana fanolorana zaza hoentina eo amin'ny Jesosy. Tsaroko tsara ny tenin' Jesosy, tsarotsika tsara manao hoe avy aloha ny zaza anatona fa anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fanoloran-jaza ihany ny atao amin'ny fiangonana Adventiste Masetel, fa misy olona nanana anniversaire maro be nandritra n'izay 3 volana lasa izay. Alina tamin'ny 12 alina dia nisy namantsika ny antso hoe Landry, tena tsy possible mihitsy ve ny atongavanay menaka fa anniversaire-ako zao. Nandefa fisoratana anarana zay tamin'ny lakamisy, efa tapitra ny fisoratana anarana. Tonga daholo ny zanako hiaraka hidera anniversaire, dia oza atsoy vao maraina ny tompona andraikitra, sao dia mba misy olona midésiste. Tsy hitako eto ilay fianakaviana dia malahelokelo ny foko, fa fantatra hoe lasa ny anomasina zareo satria anya tsy misy fisoratana anarana, rano fahenoko ny filazana. Koa miarabantsika rehetra koa izay manana anniversaire sy terabao ho tahin'Andriamanitra ny ianareo rehetrarehetra, na itsika manatrika eto zany na nareo izay mijery any atokantrano any, samy ho tahin'Andriamanitra toly. Ny ankizy izay ho atolotra androany, misy anankitelo zareo ataoko arakara-jokony, dia Eloana zanaky ranabavy bako mivady, avy eo dia Mity zanaky Iony sy Moria, ary Ezekia zanaky Joanna sy Sylvain. Reo ny ankizy ho atolotra androany. Fotoana mahafinaritra be zany iarahantsika koa mangataka aminareo zay esory ny interférence rehetra, ny problema rehetra hatramin'ny fahatongavanao teto androany. Voaja tsara ny geste barrière atao am-piangonana, tsara no manamarika an'izay ho antsika ny atokantrano aza matahotra, fa voaja tsara ny geste barrière ary manamarika izany ilay zavatra nyteneniko teo. Rehefa feno lista dia tsy nisy ny raisina intsony na dia tena malahelo aza ny fo. Manasanao hanandratra vavaka fiderana amin'izao sabata manokana izao, hiara hitsangana itsika. Hiara hivavaka izay. Tompo Andriamanitra io, rainay tsara indrindra, tonga eto an-tranonao izahay amin'izao sabata masina, sabata manokana izao, dia hitondra eo anatrehanao ny Tera, Laza,
saotra ary voninahitra tian'olitra izany ho anao izay satria tsara ianao ary ianao no lehibe indrindra dia hideranao izay amin'ity sabata ity matoa izay tonga eto dia noho ny fitiavanao noho ny fahasoavanao irery raisy tompo izany dera saotra laza ary voninahitra izany manatre izao fotoana izao miaraha aminay ary ho voninahitra irery ihany izany fotoana izany fanompoam-pivavahana izany dia iray fo izay rehetreto sy ireo izay manatrika ny tokantrano any hitondra izany fankalazananao izany fiderananao izany raisy tompo ary diovy izay tsy androany ihany fa mandritry ny androm-piananay mamelantsy famendrehanay raisy tompo ny voninahitra ho anao rery ihany noho ny amin'ny aranao Jesosy amen. Masina indrindra ka terainay ianao firana fa 1:30 ny andininy voalohany sy faharoa ho fideranan'Andriamanitra. Toizatsika hatrany ny fidiranan'Andriamanitra
masina tanteraka aoko tsapanao androany fa manatrika eto Jesosy, manetriketrika ny fanatrehan'Andriamanitra, esory ny interférence rehetra, ny problema rehetra, fa tahin'Andriamanitra tsika androany. Ozy izy le raha zay miditra garazy tsika amin'izao sabata izao, angatao Jesosy tompo malala, indre ny fitiavanao. Iarahantsika eo am-pitoerana zany voninahitra Andriamanitra. Hoantsika izay afaka mandoalika dia afaka mandoalika, afaka mitsangana, afaka mipetraka, izay fomba tianao anatonan'Andriamanitra an'io dia ankasitrahany avokoa. Hivavaka isika. Rainay tsara indrindra misaotra anao zahay satria afaka manantona anao ampanitretena androany. Na dia tsy mendrika ary izay tompo dia tianao ny fonao manontolo ary menatra izay manantona anao satria mety misy fahotana mbola tsy sahanay sarahana aminay, mety misy fahazarana mbola tsy foninay, fa androany amin'izao marain'izao tompo dia manantona anao zahay satria tianay ianao, miaino anay ianao ary vonina ny amelanelokay. Raha io sasao madio zahay mba ho afampahotana ary dioviny ny saina maneritra rehetra mba handray ny ranao, handray ny fahasoavana avy aminao, handray ny fanadiovana avy aminao, ka ny lasa rehetra tompo dia inganeo adininay
fa ho fiainam-baovao no miaraka aminao androany. Eny tompo, tiako nizara miaraka amin'ny fiangonanao zao vavaka izao. Père, merci pour ton amour qui ne change pas et qui est assez profond pour résister à nos infidélités. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Toutefois, nos relations dans ce monde sont souvent caractérisées par l'échec. Seigneur, je prie pour les familles qui nous entourent et dont la vie entière est un conflit. Seigneur, pour ceux qui ont accumulé tant de fautes non pardonnées, qu'ils vivent dans la méfiance, pour des relations qui ont commencé dans l'amour et la confiance, mais qui se sont dégradées. Seigneur, pour les mariages qui risquent à tout moment d'échouer, je te remets, Seigneur, aussi mes relations, celles où j'ai cessé de faire un effort, celles qui se transforment inévitablement en conflits, celles qui ne sont pas fondées sur la sincérité. Seigneur, j'ai souvent l'impression que rien ne changera. Mais tu es le Dieu, tu es notre Dieu, le Dieu des nouveaux départs. Amen. Seigneur, tu tiens le cœur de chacun entre tes mains. Merci de le diriger vers le mieux. Seigneur, que tu puisses reconstruire ce qui a été détruit. Amen. Seigneur, agis dans toutes les situations et renouvelle notre confiance en toi. Amen. Aide-nous à compter sur ta puissance. Dia raiso ny fanoloran-tenanay tompo, raiso ny fifonanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Petsaka ny fanompompivavahana ao amin'ny baiboly misy karazany marobe izy ireo. Fa ty anankiray ty dia miavaka satria fisaorana an'Andriamanitra no ny soa rehetra nataony taminao. Ozy ny mpanao salamo hoe inona no avaliko an' Jehova no ny soa rehetra nataony tamiko. Be dia be ny lavon'ny Covid na eto fandrindra amin'ny Madagasikara. Efa tsy tay hanokatra Facebook tsony indraindray. Tsy haiko nareo na mitovy amiko. Ohatrany alohandray ivadika tsy haiko Twitter any mba ohatrany tsy dia be Covid. Fa vao manokatra Facebook ianao dia ohatrany lavo. Be dia be amintsika tato amin'ny fiangonana Masetel no niady tamin'izany. Isaorana an'Andriamanitra fa mbola reto daholotsika. Na nareo manaraka ny atokantrano mivantana n'izao fotoana izao, na isika ato trano, dia isaoran'Andriamanitra fa mbola tsisy lavony izany Covid izany tsika. Mirakla ange izany inona ny soa avaliko an' Jehova no ny inona no avaliko an' Jehova no ny soa rehetra nataony tamiko. Raiso ny fanatitra izay efa nomaninao, aza atao sanatry tsy rambony tanana ka izay voaray ao anaty poketra na voaray ao anaty posy sanatry iny zany. Zany no avalinao an' Jehova ve no ny fiarovany anao, no ny fitondrany anao. Fiarovana andreo zanatsika mianatra isan'andro, isaky miverina avy any am-pianarana ny zanako dia mangoritsina foana hoe inona indray mikroba nentin' reto izy roa lahy reto avy any. Tsy fantatrinareo na mitovy amiko, fa dia tena fisaorana an'Andriamanitra tsy haiko milaza azy. Andaontsika risaotra an'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny fanatitra sy ny ampafolony miaraka amin'ny fionjava-maneno.
Aritsangantsika hivavaka ho an'ny ampafolony sy fanatitra. Tompo malalo, indre ny fitiavanao. Na dia zanaka adala dia mbola nitahinao izay. Misaotra eram-po eran-tsaina ny amin'ny fiarovana anay amin'ny loza, amin'ny aretina, amin'ny fandrika maro be tsy takatry ny saina. Alefa ny satana amin'ny ankonanay, amin'ny havanay, amin'ny piraitapo, amin'ny ao an-tokantrano, ny vady, ny zanaka. Tsy tambo isaina ny fandrika, na ny ampiasana na ny ampianarana eny an-dalana, na iza misy anay, fa zay kosa dia mbola notahinao. Matsiaro ny zany fahasoavanao izany izay, koa midera sy mankasitraka, eram-po eran-tsaina. Indro atolotray ny kely kanefa vokatry ny fo. Amin'izany sombon'ny fitiavanao zany. Raisy izany Tompo, mba havita be amin'ny fanafangianana ny fiavinao. Raha misy tsy niomana androany, raha misy nanadino, raha misy tsy nanana omena, dia ampatsiahivo anay ary omeo fahafahana izay manaraka mba hatsapa fa mendrim-pidiarana ny anaranao ary hanolotra amin'ny fo feno fitiavana, feno fankasitrahana rehefa tafaverina eto indray amin'ny heriny. Tainy fitohizan'ny fotoana, izay fotoana manokana androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alohan'ny andrenesantsika ny afatra izay hoentin'ny pasteur Fidy dia hiara-maky ny tenin'Andriamanitra antsika izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Marka toko 10 ny 7:12 ka hatramin'ny 20. Marka toko 10 ny 7:12 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nitondrana zaza ho eo amin'i Jesosy. Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tanana, fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy: avelao ny zaza anatinay, ary aza rarana fa anotoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na zovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Ho tahinany ny teny. Amen. Mba hametra ho tanana Jesosy io. Ataontsika manokana ho an'ny ankizy ty fotoana androany ty, ho andray aman-dreny koa, fa ho antsika rehetrarehetra koa. Mino sy matoky ava tonga aty tsika mba samy handray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra, mba samy handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fanariko rehefa miala eto dia tsy ny ankizy ihany, tsy izy telo dankely rery ihany no ametrahan'Andriamanitra ny tanany, fa tsika tsirairay avy. Tsika tsirairay avy izay manatrika izao fotoana izao, manaraka izao fotoana izao, dia mba hatsapa koa fa nametrahan'Andriamanitra ny tanany, ary mihoatra lavitra noho izay ary ho hitantsika eo. Fa voalohany aloha dia izao hoe misy an'ireto olona reto izany nitondra ny zanany hoe mba ametrahany Jesosy ny tanany. Ina moa ny tena dikan'izay hoe ametrahany Jesosy tanany izay? Rehefa jereny io le teny hoe ametrahana tanana io, dia ohatrany hoe rehefa misy olona marary zany na misy tsy metimety,
dia ametrahany Jesosy ny tanany dia sitrana. Mety hoe amintsika reto mety hoe misy maratra ny am-po, mety misy malahelo, misy fahasahiranana, misy aretina. Dia fotoanan'izao hoe manatona an' Jesosy manao hoe tia aho ametrao tanana. Rehefa hitodika momba amin'ny ankizy ahako dia mieritreritra hoe inona kay no mety tsy metimety amin'ny ankizy. Totrany tsy misy an. Allo ohatra ny roa ankizy roa. Kanefa nahoana no angatahan'ny ray aman-dreny hoe tia Jesosy hoe mba hametrao tanana. Satria tiany ray aman-dreny hoe hisy zavatra ifandraisany amin'ny Jesosy Kristy. Tiany ray aman-dreny hoe reo zanakay ireo dia mba ataovy miaraka aminao, mba ataovy ao ambany fiarovanao, mba ataovy mitafiditra ao amin'ny fanjakanao. Tsy zanakay ihany reo zazy ireo fa zanakao koa Andriamanitra, zanakao indrindra Andriamanitra, dia mba karakarao, mba ataovy izay ao anatiny miaraka aminao. Izay ny faniriantsika ray aman-dreny androany mba hoe hiaraka amin'Andriamanitra izy. Ary tsisy telo menadarery fa zanakitsika rehetrarehetra dia mba ampatsahivina amin'Andriamanitra indray, ampatsahivitsika ao amin'ny tokantranontsika hoe Andriamanitra zanakao reo, ka ataovy mba miaraka aminao. Rehefa mieritreritra hoe isaky ninona no ampiarahantsika amin'Andriamanitra ny zanantsika. Niezaka nanao kely tamberina tao an-tsaiko tao hoe ao anatin'ny iray andro, ao anatin'ny herinandro hafiriana kay no atolotra an'Andriamanitra ny zanako. Ary hafiriana no alefako any am-pianarana ny zanako. Hafiriana izy no avelako hoe io tablety io ny telefona mba kasio ny zanako. Hafiriana no angatahako amin'Andriamanitra hoe io Andriamanitra mba kasio ny zanako, mba apetrao aminao tananao, apetrao amin'ny tananao. Manasa antsika iray aman-dreny hoe aka ohatra amin'izao ho atolotritsika isan'andro, isa-maraina, isaky ny atoandro, isaky ny hariva, isaky ny matsiaro, dia atolotra amin'Andriamanitra hoe ireo Andriamanitra mba raiso reto zanako reto. Fantatsika hoe inona ny antony? Ny antony dia mitohy an'io ihany. Misy nandrara hoe tsy fotoanan'izao. Amintsika ohatrany hoe tsotra be hoe ara-dalàna izany hoe mitondra ny ankizy mankany amin'Andriamanitra. Fa raha tamin'izany fotoana izany, rehefa raisiny eto dia hoy izy hoe ny mpianatra ny teny mafy hoe aoka izao. Ohatrany hoe mbola tsy fotoana ny ankizy ny manatona an'i Jesosy Kristy. Tsy izany ve ny zavatra iainantsika matetika? Eny fa na dia atao am-piangonana ary. Amin'ny fombafomba amin'ny fiangonana hoe firifiry ny fotoana atokantsika ho an'ny ankizy. Karazan-kira firy no fidintsika ho an'ny ankizy. Fotoana ohatran'iny no mentsika ny ankizy. Na za mitoriteny izao ary mba mitoriteny ho an'ny ankizy ve za? Faly be mihitsy tamin'ny tongany keo. Nanatona ilay ankizy maromaro toy sisa. Enao nga mitoriteny androany? Dia eno dia faly be saroa aloha dia dia avy nanontany aho ahoana inona tianareo ataoko amin'ny teny frantsay sa ataoko amin'ny teny gasy? Izay tianao, izay mety aminao. Dia za hoe azonareo daholo ve? Mety daholo. Tsy haiko hoe rehefa mitoriteny ve za dia mitoriteny koa andro ankizy ireo. Rehefa mitory ny filazantsara ve za dia mitory ny filazantsara koa ho andreo zanantsika ireo. Sa dia ny matetika amintsika hoe mbola kely loatra ireo fa aleo aloha ny lehibe no karakaraina. Rehefa resahany ty teny ty eto dia na ny ao am-piangonana ary ohatrany hoe tsy normal izay hoe manatona an'Andriamanitra ny ankizy. Ohatran'izay koa ny amin'ny fiainana iainantsika ohatran'izao. Matetika dia mareo hoe
aza resana n'izany fivavahana zany aloha ny ankizy fa alao izy aloha mandeha fotsiny eny dia rehefa lehibe izy mifidy ry havana raha ohatra ka tsy resahana an'izany ny ankizy dia iza ny resaka aminy raha tsy torintsika amin'ny filazantsara ny ankizy eo an-tokantrano dia iza no hampianatra anazy raha ohatra ka tsy tantarantsika izy ny zavatsoa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny olombelona hatramin'izay dia iza ny izarana azy an'izany raha tsy izarantsika izy ny zavatsoa nomen'Andriamanitra amintsika amin'ny fiainantsika dia iza no hitory izany raha ny fiainana miainantsika amin'izao fotoana izao dia tsy hare izany mihitsy ny ankizy fa zavatra hafa no reny tsy miteny aho hoe tereo izy fa ohatra ny zavatra nataon'Andriamanitra hatramin'izay dia zarainy ny zavatsoa mety hoe tsy ny ato am-piangonana ihany mety hoe tsy amin'ny fiarahamonina ihany fa ny zavatra iainan'ny ankizy mihitsy dia mandrarana azy hoe aza manatona an'Andriamanitra ny zavatra hitantsika amin'ny tele ny zavatra enona amin'ny zavatra isan-karazany dia ohatra ny hoe manao ny ankizy manao hoe lavitra Andriamanitra aoka tsy isika na ho avelantsika hampisaraka ny zanantsika amin'Andriamanitra ny fiainana manodidina ny amaranako anazy dia ny tapany farany amin'ity teny ity dia eo amin'ny 9:20 izy hoe Jesosy nitrotro ny zany ankizy zany dia nametra tanana taminy ka nitsodrano anazy somary mamperitreritra anaty ty teny eto ity satria nahoana rehefa mitondra ny zaza ny ray aman-dreny dia ny faniriny manao hoe ametra ho tanana dia inona ny valitenin'i Jesosy inona ny valiny zavatra nataon'i Jesosy anazy ndraisiny Jesosy le zaza jereo tsara nanaovany anazy ndraisiny amin'ny tanany tsy ny tanany fotsiny fa ny tanany rehetrarehetra dia ndraisiny le zaza tsy hoe tazomy le zaza dia ametrahako tanana fa ndraisiny tanteraka ohatra ny ray na ny reny mandray ny zanaka manao hoe aviany zanaka aty ohatra ny manao kalan azonareo an-tsaina ve hoe Jesosy zanak'Andriamanitra be fahasoavana be fitiavana manasitrana ny olona rehetrarehetra fa noho ny tonga ny ankizy dia ny ankizy ny ndraisiny tsy mbola nahita hoe nisy jamba na klemaina na boka ka ndraisin'i Jesosy hoe avianao aty fa ny ankizy ny nataony an'izay ndraisin'i Jesosy le zaza mihoatra lavitra noho ny mety hoe fikarakarana ny sasany ohatran'izay ny fitiavan'Andriamanitra ny zanakitsika ohatran'izay koa ny fitiavan'Andriamanitra tsika tsirairay avy ny toen'le teny dia hoy izy hoe dia napetrany tamin'ny tanany rehefa jerena ilay izy amin'ny teny frantsay amin'ny teny amin'ny original dia ny tanany anankiroa mihitsy ny nametrahany an'ilay zaza tsy haiko tsara ilay gymnastika nataon'i Jesosy hoe raisiny aloha dia avy eo apetrany fa napetrany tamin'ilay zaza ny tanany rehetra eritrereto tsara ny fanirian'ilay ray aman-dreny dia hoe hokasian'i Jesosy fotsiny le zaza hitanareo ohatra ndreny misy filoham-pirenena ilay paparay masina mandalo na ohatraohatran'izany dia manatona toa loatra io makasy io dia rehefa voakasika dia tsy sasana intsony ilay tanana mandritra ny fotoana maharitra fa ty tsy nikasihany fotsiny le izy fa nametrahany tanana napetrany tsara teo dia tsy ny tanany fotsiny napetrany fa nitsodrano izy nitsodrano teneny eto nomeny teny soa reto zaza reto tena izay teny tsara rehetrarehetra nomeny Jesosy an'reto ankizy reto ry havana
tsika mieritreritra hoe nitondra ny ankizy aty hoe io Andriamanitra hoe mba ataovy izay mety amin'ilay zanako roa apetrao aminy ny tananao. Fa Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany tiany atao amintsika, tiany atao amin'ny zanantsika, raisiny amin'ny tanany, apetrany ny tanany ary mitsodrano azy. Tsy avela ny aly eto ny zanakitsika raha tsy feno amin'izay fitahiana tanterak'izay. Les enfants, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Quand j'étais petit, c'est vrai que j'avais pas trop l'occasion de parler, c'était toujours aux adultes parce qu'ils parlaient mieux. Quand j'avais mon avis, en général, les enfants, on dit toujours, mais parle quand même, mais sache que ce sont les adultes qui ont le dernier mot. Et ce que je trouve le plus regrettable, c'est que parfois, nous les enfants, vous les enfants, moi je ne le suis plus, pardon, désolé. Parfois les enfants, on nous dit, écoute d'abord, apprends, et plus tard quand tu seras grand, tu comprendras. Ça c'est vrai. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que vous pouvez déjà maintenant avoir votre propre relation avec Dieu. Vous n'avez pas besoin seulement que les parents vous amènent, prient pour vous, mais vous pouvez aussi vous-même avoir votre propre relation avec Dieu, si vous le souhaitez. Et Jésus a dit lui-même, « Laissez les enfants venir à moi ». Il ne veut pas que vous soyez grands avant de venir à lui. Il veut déjà que dès maintenant, vous vous approchez de lui. Voulez-vous vous approcher de Dieu? Voulez-vous venir à lui? Voulez-vous aussi passer du temps avec lui? Quand mes filles veulent me faire plaisir, ils me demandent, est-ce que tu peux nous raconter une histoire? Et je dis, je suis un peu fatiguée. Raconte-nous une histoire de la Bible. Il y a beaucoup de belles choses que Dieu nous a laissées. Et aussi les histoires dans la Bible. Et moi, j'ai une proposition à vous faire. Lisez les histoires de la Bible et racontez aux parents. Vous dites, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai une histoire à te raconter. Et faites-leur plaisir. Le matin, vous avez peut-être entendu dire dans les églises, venez à l'heure. Vous savez que vous avez la capacité de dire aux parents, on va y aller et on va arriver à l'heure. Faites venir vos parents à l'heure à l'église. Et si vous réussissez ces défis-là, amen, merci Seigneur. N'attendez pas que les parents, que l'église disent, non mais attends que tu sois grand. Dès maintenant, allez voir les responsables de technique, allez voir le diaconat, allez voir les autres responsables et allez leur demander, est-ce que je peux faire quelque chose? Allez voir les anciens, allez voir les pasteurs et vous dites, j'ai des témoignages. Allez les voir et vous dites, j'ai envie de prêcher. J'ai envie d'animer l'école du sabbat. Et si jamais il y en a un qui ose vous dire, attends, grandis un petit peu d'abord, vous venez me voir. Et après, on ira voir la personne ensemble. C'est votre église. C'est aussi à vous. Et Jésus veut que vous vous approchiez de Dieu et que vous soyez aussi un instrument dans la main de Dieu pour que l'évangile soit prêché.
so maraina zao dia andray ny ray aman-drenytsika dia efa iomakomana sady ny ray aman-dreny hitondra anazy telo menadakely Eloana, Mity, Ezekiasy. Angataka amin'ny ray aman-dreny aho hoe inona kay ny antony ny fidiananareo an'ilay anaran'ireo zaza reo. Inona ny teny soa tianareo ho avela ho andreto zaza reto. Rehefa ohatran'i Jesosy Kristy nefa nandray an'ilay zaza nametraka tanana tamina dia nitsodrano anazy. Dia eritrereto hoe inona ny teny soa ny tenenin' Jesosy. Ny faniriako dia izao hoe isan'andro tsika ray aman-dreny dia hitsodrano ireo zanakitsika ireo, hiteny soa anazy. Ka na dia indraindray ary rehefa tonga ilay mandreraka, rehefa ilay tsy miheno reny mihitsy ilay zaza, tsy haiko hoe ny zanakareo ve ohatran'izany indraindray, fa ny anahy aloha miheno foana izy e. Fa indraindray ihany rehefa misy ilay tena tsy mety iny mihitsy dia ny zavatra tsapako dia izao, rehefa mena teny soa ilay zaza dia miheno izy. Zaho rô teny soa ny zanantsika, tsofa rano ny zanakao. Aza asiana teny mety mandratra anazy, mety ho tadidiny ariariana any. Aza asiana teny mety hoe tsy mendrika an'ireo zanantsika ireo satria ireo zanak'Andriamanitra koa, fa tsofa rano ny zanakao. Alohan'ny andehanany makany am-pianarana, rehefa miverina avy any am-pianarana, rehefa hitanao izy na eritreretinao izy andraty teny soa, tianao izy tianao soa izy tianao ho zanak'Andriamanitra, dia ataovy an'izay. Manasa andray aman-dreny anatony ety aloha ety, ndray aman-dreny Eloana, ndray aman-dreny Mity, ndray aman-dreny Ezekiasy dia saika metraka an'izay fanontaniana izay aminareo hoe inona kay ny soa, ny anarana tsara nomenareo andreto zaza reto. Izy ara nanomboka anazy arakaratsoko noho izany. Nahatonga ny safidiananay ny anarany Eloana zany dia anarana ohatrany hoe efa nafinaritra anay ilay izy satria ny anaran'ny renibeany Eleonora dia avy amin'izay ihany koa no tianay mba hiampitany aminy ny fanabeazana sy ny fiainana nentin'io renibeany io nanabeazana anay zanany. Dia ny tanjona mba hirinay ho an'ny Eloana dia efatra ny ekibo izy mba tianay raha mba hoe ho lasa missionnaire. Dia mba hirinay zany ho tanteraka aminy. Zay ny antony. Dia ny reniny ngambany mbola manana kely anavelavelarana an'izay teny izay. Ny anarany Rakotovavy Chelsea Eloana, le Rakotovavy moa anaran'ny dadany, Chelsea ndikany hoe Chelsea Serana Tsambo, dia mba ho le fitodiana lehibe indrindra no atongavany rehefa ho avy Jesosy, dia ndikany hoe Eloana arena sy fahazavana, dia mba ho fahazavana koa izy ho an'ny olona manodidina azy, dia arena kelina efa mianaka izy ity. Za zany nasain'io ny teny fa izy ny tsy te hiteny ému be izy dia ny zavatra tantarakely tantaraiko anareo izay moa fahitapo aminazy zany Madagasikara somary maro anisa osisiny tsy mahay manisa zafady satria zay sivy mianadahy
dia telo avy ny zanakay tsirairay avy nagaga fa samy nanao telo zaza daholo dia voateraka mihitsy mety dia hoy zareo mantsana moria vita ny contrat-nao dia ny zavatra particularité kelinay prêtre-po amiko zany maro lahy enina lahy zay dia telo vavy dia ny zanakay prêtre-po koa magaga fa be da be mihitsy ny lahy kely plus noho ny vavy kely zany dia io nefa tamin'izay nitady zaza voalohany dia izy moa zany manantena be hoe vavy kely zany ny zanany tamin'ny voalohany dia za moa za tsy tena niteny fa fanireko eo mba lahy kely ny ana dia akanjo lahy kely nivoaka tao dia tamin'io be voaka faharoa dia nivavaka mafy mihitsy izy tsy adino mihitsy rehefa mivavaka mba meo vavy kely dia rehefa nandeha tany amin'ny anao échographie zany hijery an'ilay sexe an'ilay zaza dia sady matahotra ohatran'izay izy sady mivavaka mba ho vavy kely kenanjy tena lahy kely mipoitra tao dia hoy izy tena tsy manana chance mihitsy za mivavy kely ozy izy mba tena namako rehefa lehibe fa tena mila vavy kely tsika dia du coup tamin'ny fahatelo zany noho ny fitahin'Andriamanitra dia nahazo vavy kely ihany izy ohatrany hoe raha eo amin'ny fiainana zany ohatrany hoe perle rare ho anazy ilay vavy kely satria sady faravavy no tokana dia ny dikany hoe mity en traduction française izy hoe perle dia ny tena tiavana an'ilay mity koa dia ilay misy connotation hoe fitiavana amin'ny teny gasy na dia tsy tena mitovy ary le mot satria fatatsika fa ny fitiavana dia zavatra noforon'Andriamanitra zavatra ambony indrindra noforon'Andriamanitra ary zavatra iainan'ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra any an-danitra ny fitiavana dia no fenonay fitiavana ny zaza ary manantena kosa fa hitondra fitiavana ho an'ny hafa izy sy manodidina azy. Amen. Bonjour à tous. Ézéchias, il n'a pas qu'un seul prénom en fait. Et c'est plutôt Ézéchias apparemment. Donc, et en fait, Ézéchias, ça veut dire Dieu est ma force. Parce qu'on aimerait bien qu'il soit comme ça, qu'il vive dépendant de Dieu. Que Dieu soit vraiment sa force dans la vie. Et il a 3 autres prénoms parce que j'étais pas satisfaite d'un seul prénom. Je voulais qu'il ait un prénom malgache. Et son deuxième prénom c'est Itaïn parce que j'aimerais bien qu'il devienne, qu'on aimerait bien qu'il devienne une source de bénédiction pour son entourage. Et son troisième prénom c'est Jean parce que son arrière-grand-père du coup qu'on n'a jamais connu mais qu'on a juste connu son nom. Il a un très beau prénom qui est Jean et Jean c'est l'apôtre que Jésus il aime le plus. Quoi? Jean-Baptiste. Non, juste Jean. Ton papa? Mon grand-père. Ton grand-père. Et ben en fait il y a les deux côtés, il y a Jean et Jean. Jean-Baptiste de son côté aussi. Que je ne savais pas. Et puis on a rajouté aussi Christopher parce que pendant toute ma grossesse en fait j'ai écouté beaucoup un pasteur qui s'appelle Christopher et qui m'a beaucoup inspirée et j'aimerais bien qu'il devienne un grand évangéliste comme lui un jour. Amen.
Indray aman-dreny a no tena hoe manana sodrano tsara indrindra ho an'ny zanany. Dia ny anarana ny fidianareo a ny toetra tsara irianareo ho an'ny ankizy a dia Andriamanitra ny ampitombo an'izay ao amin'ny zaza fa ampitombo amin'izay koa aminareo a mba handroso mandrakariva miaraka amin'Andriamanitra ireo zaza ireo. Dia hiaraka hitsangana isika zao a hanotra an'ireto zaza reto amin'Andriamanitra angataka fitahiana koa andray aman-dreny ary dia manokana antsika fiangonana ihany koa hanotrona an'ireto ray aman-dreny sy zaza reto amin'ny fikarakarana rehetra. Hiaraka hisangana isika. Hiandrikelany iontsika. Est-ce que je peux demander aux grands frères, grandes sœurs de venir ici entourer les familles? Je vais demander aussi aux anciens de venir avec moi ici aussi. Et nous allons prier ensemble, présenter ces enfants à notre Seigneur. Tomban'Andriamanitra tena mifofeny fankasitrahana tenenanay zao vavaka zao. Misaotra Tompo satria ianao no nanome an'ireto zazakely reto. Misaotra satria avy aminao ny aina, avy aminao ny fahasoavana rehetra. Satranao no ny elohanina, no ny arenina sy ny hazavana izay menao anazy. Satranao no ny hoavy rehetrarehetra izay ho apetraka ao aminy. Satranao Andriamanitra no ny lova tsara izay apetraka ao aminy. Ny faniriany Ray aman-dreny dia hitoetra mandrakariva ao anatiny ianao ary izany fahasoavanao izany dia ho zarainy amin'ny manodidina anazy rehetra. Satranao no ny mity perlasoa menao. Satranao no ny fanomezana tsara menao izany. Ny Ray aman-dreny ny zokiny lahy. Dia ianao Tompo mba hikolokolo izany perlasoa izany, hitombo amin'ny fitiavana tanteraka. Ary ho lehibe koa izy ary ho fahasoavana ho an'ny manodidina anazy rehetra Tompo. Satranao koa ny Ezekiasy, Andriamanitra ianao no nanome soa tsara izany zaza izany koa. Efa nomanao sady ny hoaviny, ho feno ny fananao masina ny Ezekiasy. Ary hitoroko ny fahasoavanao sy ny filazantsaranao sy ny fiainana avy aminao Andriamanitra. Na dia amin'izao mahakely azy zao sahady ary izy dia ho feno an'izany fitiavanao izany. Ary ho fahasoavana ho an'ny Ray aman-dreny, ho an'ny zokiny. Oh notre Dieu, je te loue, je te bénis pour les grands frères, les grandes sœurs ici aussi.
Béni sois-tu parce que c'est aussi un cadeau pour eux, ces enfants, et que ton nom soit béni aussi dans leur foyer. Je te prie pour que les parents, les frères et sœurs puissent entourer ces enfants, les bénir, les aider à grandir en te connaissant, mais aussi surtout qu'ils soient remplis de ton amour dans l'éducation de ces enfants. Béni sois-tu et que tu bénisses aussi ces grandes sœurs, ces grands frères. Afaka mandotrana ro ankonana ro, manotrana zany fianakaviana zany, mitantana koa zany ankizy zany amin'ny fitaizana soa izay efa nomenao ny fiangonana. Da io ny mpiandraikitra rehetra atao amin'ity fiangonana ity, na ny fiangonana rehetrarehetra mety any ariana any mbola andehanandraro. Dia ianao ny fomba zany fiangonana zany, andray izany zaza zany hitombo amin'ny fahasoavananao. Enfin, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom repose sur chacun de ces enfants, à Éloane, sur Miti, sur Ézéchias. Que dès maintenant et à jamais, tu sois glorifié dans leur vie. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Attendez, restez juste 2 secondes s'il vous plaît. Je pense que le responsable des enfants a quelque chose à vous dire aussi en même temps. Ho an'ny fiangonana ny mandray anazy telo-menada sy misaotra anareo ray aman-dreny nanaiky hitondra ny ankizy ho tezain'ny fiangonana koa, satria zava-dehibe ny asan'ny fiangonana izay tsy vitany any an-trano dia vitany aty am-piangonana, ka dia ingane mba hitoza ny fitiavana makaty am-piangonana izany. Manaraka izany dia manana fanomezana kely ny fiangonana ny fikambanan'ny MAE zany ho an'izy telo-menada kely. Dia ho an'izay mitondra cadeau koa dia ery ambony piano ery efa misy cadeau an'izy telo-menada ery ambony le piano ery amin'ny farany azonareo alaina koa à la sortie. Cadeau ho an'izay mitondra anazy, misy ngamba mbola manana ny tanany ihany fa dia omeny anareo, misy efa nanome taloha dia efa misaotra sady ho an'ireo izay efa nanome fanomezana dia ho tain'Andriamanitra ny tsirairay avy. Alors, cher Miti, l'amour de Dieu durera jamais. Psaume 100. Cher Éloane, que l'Éternel te bénisse et te garde. Nombre 6, 24. Cher Ézéchias, je t'ai appelé par ton nom. Ésaïe 43, 1. Alors la famille Macetel s'agrandit, elle s'agrandit vite, très vite même. Dans ce sens, nous allons interpréter un chant qui s'intitule « Bienvenue dans la famille » pour leur souhaiter la bienvenue.
avec les enfants et puis avec toute l'Église. Bienvenue dans la famille, quelle joie de vous voir là, la vivant parmi nous, grandissant dans son amour, nous voulons être pour toi ce que Dieu attend de nous, une famille toujours là, qui se tient à tes côtés, bienvenue dans la famille, quelle joie de te voir là, la vivant parmi nous, grandissant son amour, nous voulons être pour toi ce que Dieu attend de nous, une famille toujours là, qui se tient à tes côtés. Apprenons à nous aimer toujours plus chaque jour, toutes nos paroles soient remplies de son amour, que l'Esprit unisse nos cœurs, nous enseigne à prier, que nous formions une vraie famille. Bienvenue dans la famille, quelle joie de te voir là, la vivant parmi nous, grandissant son amour, selon être pour toi ce que Dieu attend de nous, une famille toujours là, qui se tient à côté, qui se tient à tes côtés, qui se tient à tes côtés. Je Marie-Michel Famelati. Bon sabbat à tous. Tsara be le fotoana androany dia raina ny tompo hiaraka marina izao fotoana izao tsika hiara hitsangana hira ilay hira hoe tantaninao ny dianay, firana 664 andininy voalohany ihany, hiara hitsangana tsika.
aminay ny andrasantsika ny tsodrano meny ray aman-dreny pasteur. raha izy toy izao a nitsodrano a ho atsika tsaray avy. Ry malala mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Amen. Mahazo mipetraka antsika tompoko. Hiditra amin'ny filazam-baovao antsika na ny annonce. Alohan'izay dia misaotra antsika rehetrarehetra. Fa voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra vita somatsara ny fotoana androany. Mangataka ny tompona andraikitra, tsy misy annonce, efa vita.